Rakotsafy Mikaela mba hijanona ivory aorian'ny fitombavaka any maraina ao amin'ny akany Somiampita. Aorian'izao raharaha fiangonana izao dia andray fitenenana ny avy ao amin'ny Sampaty sy ny Estiky. Avy amin'ny sampana VFL anatanteraka tafika masina any Ambodiria be Parasy Moramanga ny sampana VFL ny 2 Jolay ka hatramin'ny 2 Aogositra ho avy izao. Ho fandaminana sy fiomanana amin'izany dia izy ny fiofanana indroa miantaona izay tsy maintsy atrehan'ireo manaiky ho iraka andeha amin'izany tafika masina izany. Ny fiofanana voalohany dia ho tanterahana anio hariva manomboka amin'ny 2 rasasany ao amin'ny akanjo Somiampita iarahana amin'ny mpitandrina Rahalambomahay Endrinosy. Ny fiofanana faharoa kosa dia ho tanterahana ny sabotsy 15 Jolay amin'ny 2 ora tolakandro iarahana amin'ny mpitandrina Ramamonjy Arsoa Robert. Koa entanina isika mpikambana VFL mba hisoratra anarana any ampitantsoratra ny sampana mialohan'ny 15 Jolay. Mitoy ihany koa ny fianaran-kira isaky ny sabotsy hariva. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery. Avy amin'ny sampana Dorcas. Mijanona kely ny sampana Dorcas ao aorian'ny fiangonana. Avy amin'ny sampana sekoly alahady. Mitoy hatrany ny fampianarana sekoly alahady isaky ny alahady maraina manomboka amin'ny 7 ora any Ambondriana. Ny rantsana tanketsa dia manatanteraka fitoriana any ivelany anio noho izany dia tsy miverina izy ireo anio hariva. Noho ny fandaminana sy ny toedrarà misy dia iangaviana ny ray aman-dreny mba haka sy hanatitra ny ankizy rehefa mianatra sekoly alahady sy rehefa manao répétition ny rantsana tanketsa. Ny komity lehibe faharoan'ny sampana sekoly alahady dia ho tanterahana ny sabotsy 18 Jolay ho avy izao any Ankadibe. Efa misy ny solotena amin'izany. Avy amin'ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara. Ny sampanasa AFF dia manasa antsika rehetra sampana fikambanana ary ny fiangonana manontolo hanatrika amin'ny fampianarana izay mitondra ny lohahevitra hoe ny fampiasana, ny fanomezam-pahasoavana sy ny talenta ho an'Andriamanitra. Izany dia iarahana amin'ny mpitandrina Randriamanga Nirina Victorien, pastoratora, ny amin'ny alahady 7 Jolay ho avy izao manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny akany Somiampita. Manantena ny fahatongavantsika rehetra amin'ny aran'ny Tompo. Avy amin'ny Estike, mivarotra mofomamy sy masira ny sampana aorian'ny fampihavavahana anio maraina manasa antsika mba hanjifa izany. Rakim-pisaorana tantara voalohany 7 ny andininy 412 tapany B fa avy aminao ny zavatra rehetra ary avy tamin'ny anao ihany nanomezana ianao. Misaotra an'Andriamanitra noho ny fahasoavana nomeny ahy rakim-pisaorana atolotra ho an'ny fikambanana katekomena. Dia toy izany indray ny raha fiangonantsika ry havana voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Ary hoy izy taminy mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Hitantsika ao amin'ny filazantsara ny Marka 9:15. Ary araka ny enontsika tamin'ny toriteny teo ihany koa dia ao amin'ny Isaia 9:15 tapany farany ity aho irao aho. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Tsy verina hitoriteny akory za fa efa feno sy ampy ny fanazavana sy fizarana nataon'ny pastora teo mandehana hoy ny tompo any amin'izao tontolo izao mitoriany filazantsara ity aho irao aho. Tena andeha tokoa moa zany zay STK anatrika ny zaikabe nasionaly ny STK manerana Madagasikara any Anosy-be. Amin'ny faran'ny volana Aogositra izy io no atao ny STK moa efa fantatsika fa misy rantsana roa dia ny antsa 10 andala efa fantatsika eto amin'ny ilany ankavanana mihira mitory filazantsara dia misy ihany koa ny RFF izay rantsana fialamboly sy fanatanjahantena.
tsy moramora ny afana miatrika amin'izany zaikabe nasionaly zany satria mila entimanana zany a tsy akaiky tsy vita ditongotra mepita faritra mepita faritany ary mepita ranomasina ka izany indrindra no hitondrany fanentanana toy ny fanao isa-taona dia misy ny varotra opération sandwich bœuf ngeza be io sandwich io a amin'ny vidiny 15 000 ariary monja misy jus miaraka aminy manentana antsika mpiara-mivavaka ny STK a mba hanoana azy ireo ahafahany miatrika izany zaikabe nasionaly isaky ny roa taona ny misy izany a dia amin'ity ikasa andeha ho any ny sampana ny datadiana zany dia amin'ny lahady farany volana enina amby roapolo jolay ho avy izao atao am-piangonana no zaraina vita amin'ny fotoam-pivavahana afaka mitondra sandwich sy jus zany tsika mody dia aza toso boatanany ireo sampany ireo mitsangana kely tsika fa reny ankizy reny a RFF a STK mitsangana reny mivarotra be eny amintsika tsirairay avy dia mba hatohany ny asan'Andriamanitra ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra misaotra tompoko. dia mbola faly miarabantsika amin'ny fiangonana amin'ny anaran'ny tompo etseo mafy ny herinao fa isika kosa dia amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitsika mandrakizay doria Naoma 2 ny 2 Mika 2 ny 5 tapany 2 fifaliana ao anay sampaty miarabantsika rehetra kristianina tonga ny aran'ny ombavaka tamin'ity andro anio ity araka ny tety andro sy ny fandaminany teto amin'ny fiangonana dia ny volana jona lasa teo a no ray volana natokana ho an'ny sampaty teto amin'ny fiangonana koa mandray fitenenana eto a izahay solotenan'ny sampaty a anao tatitra foy a mahakasika ny hetsika vita tamin'ny volana lasa iny ny alahady fa 17 ny volana jona tamin'ny roa ora sasany dia nisy ny fiaraha-miombavaka natao teto am-piangonana ho fangataham-bavaka ho fangatahana mpitahina ho an'ny zanatsika analan'ny fanadinana amin'ity taona ity izay nifarana tamin'ny asa fampahirezana niarahana tamin'ny sampana fifoazana ary ny alakamisy 20 jona izay toy ny fanao isa-taona dia nanantanteraka avim-pifaliana teto amin'ny fiangonana ny sampana nisy ny seony afaka izay nanantanterahana fampiratiana varotra fampiratiana izay nataon'ny mpikambana rehetra ny mpiandraikitra sy ny beazina nisy trano eva maro isan-karazany a nanehoana ny talentany ankizy a tamin'ny asa tanana maro isan-karazany a izay notanterahany mpiandraikitra sy ny beazina rehetra ary teo ihany koa ny fanohanan'ny komity mpivondronana ny alahady fa 20 ny volana jona dia nisy ny fanekena mpiandraikitra izay mpiandraikitra 3 mirahavavy a teo amin'ny vondrona mpanazava sy ny vondrona tily izay notarihan'ny ray aman-dreny mpitandrina sy ireo filoha teo amin'ny faritany a sy ny synodam-paritany ary ny filohan'ny komity mpivondronana ny alahady 20 jona ihany koa dia nisy nympom-pivavahana no tanterahana sy fisarihana ny loka tohana skoto izay nahitana loka misy 5 efa napetraka ao ivelany eo a ny vokatra izany fisarihana izany a ka afaka mijery izany avokoa isika rehetra eo amin'ny tatitra arabola makasika ny hetsika rehetra nandrisany ny volana jona iny teo amin'ny varotra sakafo mafana tamin'ny 20 ny volana jona dia nahazahoana vola mitentina 105,000 sy 5 metsy na 595,100 ariary ny varotra fandaharana ny 20 ny volana jona dia nahazahoana 5,000 sy 1 sy 1 hetsy na 75,000 ariary teo amin'ny tohana skoto kosa dia nahazahoana vola mitentina
5,000 sy 2,7 sy 1,6 ariary izany vola rehetra azo nandritra n'iny volana iny dia mitotaly 5,000 sy 2,000 sy 1 sy 2,6 ariary. Ka eto am-pamaranana dia mahafaly anay ny maneho fisaorana sy fankasana ny mpitandrina, ny diakona sy ny loholona, ny sampanasa ary ny sampana velona rehetra ataon'ny fiangonana, indrindra isika mpianakavy ny finoana, ka dia manantena ny fanohanana avy amintsika ny sampana. Saotra indrindra tompoko. Ny tenin'Andriamanitra izay vakina amintsika, vakina amin'ny anaran'ny Tompo, dia nampianatra izy ka nanao taminy hoe tsy voasoratra hoe va ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Amen. Zany teny zany dia ao amin'ny filazantsara araky Marka 2:20-7. Joreto ny tenako, filohan'ny biraon'ny fiangonana, mpisolotena ny maro, ialana tsiny ary ampanetretena no andraisana fitenenana. Misaotra ny tompontsika noho ny amin'ny zavatra rehetra. Ny zavatra ho ambara amintsika dia ny resaka trano fiangonana. Miarahaba antsika rehetra noho ny amin'izany. Ny trano fiangonana dia nambara tamintsika fa nisy ny fanatsarana, nisy ny fanavaozana. Io iarahantsika mahita io fiarah-miasa amintsika rehetra. Kanefa ihany koa araka ny nampatsahivina dia isika dia misy ireo izay lehibe mitantana antsika dia ny eo anivon'ny ministeran'ny folo alin-da. Ko dia niaran'ny Sala amin'ny fanamboarana izao trano fiangonana izao, ministeran'ny folo alin-da, ny fiangonana dia ny fitaizam-panahy protestanta ho an'ny folo alin-da ary ny fitaizam-panahy katolika ho an'ny folo alin-da ihany koa. Ko dia io izy hitasika io vita amin'ny ampahany ihany fa na dia zany ezaka lehibe ny natao. Raha ambara amintsika dia eo amin'ny 46 millions d'ariary mahery eo nanaovana izao fanavaozana izao. Marihana amintsika moa fa ny fandaniana ny vola dia ao anatin'ny tetikasa, tetiandro, tetibola ny fiangonana. Nefa na izany aza dia tsy ampy izany fa tsy maintsy miara-misalahy satria fiangonana anankiroa no ato anatin'ity trano fiangonana ity dia azavaina amintsika hoe ny ray am-pahatelony an'ny protestanta sy ny katolika fa ny roa am-pahatelony ny etoan'ny ministeran'ny folo alin-da. Ko etona dia misaotra manokana an'Andriamatoa jeneraly ministry ny folo alin-da. Nanampy betsaka ny amin'izany vola izany ary naniraka ihany koa an'Andriamatoa jeneraly directeur général ny organisme de défense na ny fitaliavana jeneraly ny ratsamandraika ny fiarovana. Ko izany nahavitatsika izao fanavaozana ny fiangonana izao. Tamin'ny herinandro teo moa no nivory namarana ny amin'izany fanavaozana ny trano fiangonana izany, fa na izany na tsy izany mbola hitohy ny fanavaozana. Ny afatra napetraky ny tale jeneraly izay nitarika ny fivoriana tamin'ny herinandro teo tamin'ny protestanta sy ny katolika dia ny fanadiovana. Mila manadio sika satria tranon'Andriamanitra ity mila manadio araka ny efa tenenina ombenimbieny izay tsy nandoto dia efa manadio sahady. Ianao zany dia iangaviana mba tsy handoto. Na izany na tsy izany misy ihany koa ireo ankizy izay mitondra zavatra mandatsaka any anatin'ny fiangonana any dia anjarantsika ray aman-dreny mijery azy ireny. Misy ihany koa ny andraikitry ny sampana tsirairay amin'ny fanadiovana isaky ny sabotsy izy izay
dia aoka samy andray andraikitra fa dia zay no hitany andriamatoa generaly DGOD zay nitarika amin'ny fivoriana tokony adio ny fiangonana. Eo ihany koa ny fanatsarana ny trano fidiovana, iarahantsika mahalala fa misy ireo lehibe indrindra any amin'ny fitondram-panjakana zay tonga miara-mivavaka amintsika eto. Singanina tamin'izany tamin'ny 27 ny volana Jona teo, tonga niaraka nivavaka tamintsika teto tompona andraikitra eo anivon'ny hery fiarovana sy filaminana, ny tafika, ny zandary, ny polisy, ny lehibe isan'ambaratongany tonga niarany vavaka teto, nanao ny fanamiana ara-dalàna izy ireo dia zay no tenenina amintsika hoe